Miderahan Jehova miantsoa ny anarany, atao fantatra any amin'ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony, ataovy reharehanareo ny anarany masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an' Jehova, mitadiava an' Jehova sy ny heriny, ka tsy ao mandrakariva ny tavany, tsarovy ny asa mahagaga nataony, dia ny fahagagany sy ny fitsarany ny vavany. Jehova Andriamanitra ay, tsara fo masina indrindra ny an-danitro, manantena ny fanatrianao eto amin'izao fotoana izao, ary aoka ilay fanahy mahery avy eo amin'ny efitra masina indrindra no ho ao am-ponay tsiraray avy, ka ny teny izay horinesinay amin'ity sabata ity dia teny izay tondra fiainana ho anay tsiraray avy. Tonoina saingatana amin'ny anaranao Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Arahaba ilay masoavina ny tompo aminao. Indramiko izay fiaraban'ny anjelany Maria izay, iarabako antsika rehetra na hatratra ity sabata ity. Arabaina manokana ny vehivavy satria sabata manokana ho an'ny vehivavy maneran-tany ity andro ity. Tsy adino ihany koa nefa ny miarahaba ny ankohonana rehetra na hatratra ny sabata. Ny firariana dia androtsaka ny fitahiana izay fanampanantenainy Andriamanitra mandritra ity sabata ity ho amintsika tsirairay avy. Ny tarika ny fotoana eto dia ampahafantariko antsika dia ny rahavavy lalaina Andriantsoa. Amaky ny vakiteny ao amin'ny soratra masina ny fifaliana namana fifaliana Turson. Ny hitarika ny fanompoam-pivavahana ho amin'ny fiankohofana dia ny rahavavy Mami Anjara. Hitarika ny fanompoam-pivavahana ho amin'ny fanatitra sy ny ampahafolony ny rahavavy Mami Ratovo. Ny tondra ny hafatra ho an'ny ankizy dia ny rahavavy Vatsoa Andriamparatiana, ary ny tondra ny hafatra ho antsika rehetra amin'ity sabata ity dia ny rahavavy Tsararindra Rahelinjatovo. Ny rahavavy izay nitondra ny fanolorana tamintsika teo dia ny rahavavy Francia Solonitahina. Fifaliana ho anay ary ny miaraka amintsika amin'ity sabata manokana ity, ka andeha isika hiaraka hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira 780, ny laharan-kira 780 ampidino eto anio.
eo am-pitsanganana ihany sika dia asaiko ianao handray ny baibolinao ary amaky izay voasoratra ao amin'ny ohabolana toko faraiky ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo ohabolana toko faraiky ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo izay manao toy izao hoe tsy ampisaina izay manamavo ny namany fa izay endry dia mahina. Rehefa vitantsika izay dia andendray ho afahantsika amin'ny baiboly ka vakiantsika ny ao amin'ny Josoa toko fahadimy andiny fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Josoa toko fahadimy andiny fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny nisehoan'ny komando miaramila an'i Jehova tamin'i Josoa sy ny nahafahan'ny Israely any Jeriko. Ary noho teo akaikin'ny Jeriko Josoa dia nanompo masony izy ka nijery ary indro nisy lehilahy nitsangana tandrifiny ka nisabany voatsoaka dia teny an-tanany ary nanantona azy Josoa ka nanao taminy hoe namanay va ianao sa naman-fahavalonay? Dia hoy izy tsia fa izao dia komando miaramila an'i Jehova ka tonga aty ankehitriny. Dia niankohaka tamin'ny tany Josoa ka nanao taminy hoe inona no lazainao amin'ny mpanomponao tompoko lahy? Dia hoy ilay komando miaramila an'i Jehova tamin'i Josoa esory amin'ny tongotrao ny kapanao fa masony io tany hijanonanao io. Dia nataon'i Josoa izany. Iaraka andohalika isika hivavaka. Ry Andriamanitra ray tsara izay any an-danitro, midera ny laza ny voninahitra dia sandratra eto anatrehanao amin'izao sabata izao. Misaotra anao izay ray malalo no ny fitahianao ny fiainanay nandritra ny anemana ary tratra izao fotoana manokana izao. Mankasitraka raha eo no ny fitsimbinanao ny tsirairay avy. Ankehitriny dia manetry tena eto anatrehanao izahay mangataka ny amelanao ireo fahotana vitanay teo anatrehanao nandritra izay fotoana lasa rehetra izay. Mamela ny elokay raha eo mamindrafo aminay. Ankehitriny dia tonga eto izahay iay ny teninao mangataka ny fananao feno fahendrena omba ireo izay hitory ny afatra ka hitondra fitahiana ao anay tsirairay avy ane izany. Ary amin'izao andro maneran-tany manokana ho an'ny vehivavy izao dia mangataka izahay ho an'ny vehivavy tsirairay avy mba hanana fiainam-bavaka ho tia vavaka. Ray malalo meteza omba ny fiainany tokantrano tsirairay avy ary ankehitriny koa dia mangataka izay ho an'ny firenenay ianao tompo no hitahy mandrakariva ity firenena misy anay ity. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovana ny vavaka. Amen. Eo amin'ny fanompoam-pivavahana ho amin'ny fanatitra sy ny ampahafolo ny arisika izao. Joana vadin'ny Koza mpitandrina ny fananany Herôda ary Sozana mba amin'ny maro hafa izay nanompo azy tamin'ny fananany. Jesosy nandritra ny asa nataony tany a Galili sy ny manodidina dia maro ireo vehivavy izay nanohana azy
na tamin'ny arabola na tamin'ny fomba maro samihafa ary hita fa tena niseho ny voninahitr'Andriamanitra niseho ny heriny. Tsy nijanona teo Galilea ihany anefa Jesosy rehefa nandeha nitorony asa fa nandeha hatrany manodidina tany amin'ny jentilisa rehetra tany toy ny tamin'ny Tiro, Sidona, Betsaida. Ary tany amin'ireny tany jentilisa ireny no nanaovan'i Jesosy ny fahagagana izay nampitombony ny mofo ary namahanany lehilahy jentilisa izay mihoatra ny 4,000. Amin'izao fotoana iainantsika izao dia maro ny tanorantsika izay mandeha nitory ny ten'Andriamanitra any amin'ireny toerana sy vondron'olona sarotra trarina tahaka ny any amin'ny faritra ny Moyen-Orient ireny. Fiaikiana tokoa ny fonenana eo amin'ny tany hafa. Manana ireo fianakavianao ianao, olona vaovao, toetrandro vaovao, tsy miozongozona nefa ny fanoloran-tenan'izy ireo satria sahanasa mahafinaritra no ny man'ny tompo azy ireo. Ny apahan'ny fanatitra sy ny apahafolony izay ampiasaina androany dia ampiasaina hanohanana ireo asa ataon'ireo tanora ireo satria tokoa mantsy mifakafantatra amin'ny olona mitovy taona aminy izy ireo, mora ny azony namana, manana tombontsoa fanararoatra izy ireo ka mendrika ho tohanantsika sy ho ampitsika. Iaraka hivavaka isika tompoko. Jesosy mangataka aminao izahay mba homeo zotom-po, mba hanao fanandramana ka hanolotra izay be indrindra mba hahafahanay manohana ny asanao, manohana ireo tanoranao izay manao ny ainy tsy ho zavatra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia zao dia ny feokira no eo ampianony amin'ny feokira no anatazana ny fanatitra. Fanolorantsika ny fanatitra sy ny ampahafolony dia andao ary araka ao ataontsika ny hira 700.
miarabantsika rakizy kopakopa tanana kely hoe eny ary mialohan'ny andraisantsika afatra avy amin'ny tenin'andriamanitra dia andeha isika hiara-hitsangana anao an'ilay hira hoe ora mamy. Iary vavaka ary sika rakizy. Andriamanitra misaotra indrindra noho izao ora mamy omenao anay izao. Andray ny teninao izahay mitenena aminay Jehovah ary ny fanahy masina ne hiasa ao anatinay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny ary rakizy, iresaka makasika ny firesadresahana olona isika. Kanefa tadidinareo ve toko sy andinin'izay novakiana teo? Ohabolana toko 120, andininy 220. Andengy averintsika vakiny ohabolana toko 120, andininy 220. Manao hoe tsy ampisaina izay manamavo ny namany fa izay endry dia mangina. Tsy ampisaina hono izay manamavo ny namany fa izay endry dia maninona? Mangina. Azonareo ve ny tiany ambara? Andeha ho jerentsika ao anatin'ny tantara anankiray ny tiany izany teny izany ho ambara. Zaho rakizy nisy mpanjaka anankiray tsara fanahy be, Rakeso no anarany. Tena tsara fanahy izy io ary tiany olona rehetrarehetra aminy. Dia izao rehefa tonga ny anniversairany na hoe ny taona tsingerenany taona nahaterahany, dia mahafinaritra azy mihitsy ny manao fety sy lanonana ary manasa ny vahoaka rehetra. Ataony ihany koa ny mizara akanjo ho an'ny antitra. Tiany ihany koa ny mizara kilalao ho an'ny ankizy latsaka ny 10 taona. Dia mahafinaritra ery ny zavatra misy tamin'izany fotoana izany. Rehefa tonga ny taom-baovao dia tena tianyty mpanjaka ty mihitsy ny manasa ny mpanompo rehetra izay miasa ao amin'ny lapany miaraka amin'ny fianakaviany izany hoe ny ankizy sy ny olon-dehibe dia miaraka mandeha mamonjy an'izany lanonana izany. Sao nefa ny zavatra mampalahelo rakizy, ireto mpanompo sy mpiasa be da be reto dia misy mifampialina. Tandremo fa misy an'izany koa any amintsika dia izany mihitsy koa ny zavatra niseho ny fampialina zareo. Dia indray andro nisy mpanompo anankiray fampialina izy satria hitanareo arakaraka ny asa dia omen'ilay mpanjaka ny sahaza avy fanomezana sahaza avy ny tsirairay. Dia ny sasany mijery ny fanomezana sasany dia ohatrany hoe betsabetsaka angambany fa ny fampialina re izy dia nisy mpanompo anankiray izany rehefa mialina izy dia izao nataony hoe zareo ny mpanjaka antsika io ngeka raha tsy fanahy be ary izy io miangatra
sasany ameny tsaratsara, sasany ameny ratsiratsy, fidifitavan'olona mihitsy io. Ary ny teny moraka izy toy ny fitenitsika malagasy hoe tahaka ny atody a, dia raha foy dia mananelatra. Dia ny paritaka izany fanaratsiana izany, ny paritaka eran'ny tanàna manontolo. Ary rehefa tonga tany amin'ny sofin'ny mpanjaka le izy dia nalahelo izy. Ity mpanjaka ty moa amin'ny mampanjaka endry azy a, dia tsy mba mihaino onono izy, fa nampanantsony a ilay mpanompo izay nanalahelo taminy. Dia niatrika ny mpanjaka teo ary ty mpanompo. Moa izy ny mpanjaka hoe nanana alahelo tamiko ny ianao. Eny tompoko, nanana fa tsy manana ntsony azy aho. Fa inona ary ny nataoko anao ka nampalahelo anao e? Hoy ny mpanjaka. Tsy misy ratsy nataonao ka, tsy misy mihitsy fa ny fialonako angenina ny mba ny lohako e. Ary natonga na nifosanao hoe olona miangatra sa ratsy fanahy. Fa zao re mifona re za tompoko, tsy anao an'izany ntsony aho, fa tena diso mihitsy angenina ataoko e. Eny ary e, alohan'ny amelako ny eloko ao izy ny mpanjaka, dia misy zavatra tiako ataonao. Vonona ve ianao? Eny tompoko, fa tena ataoko daholo izay asainao ataoko. Ay, zaho ary hoy mpanjaka e, omeko anao a ity ondana fiankinako ity. Ondana? Fiankinako izy ity a, dia hoeko anao. Dia volomborona ny ao anatin'izy ity, dia hoentinao mandeha izy ity a, iry amin'ny avoana iry, dia aparitao ny volomborona ao anatiny. Ay, tsotra raha izay ka, lasa ilay mpanompo rakizy miazakazaka. Dia nosokafan'ilay ondana, navoaka ny daholo ilay volomborona dia faly ery izy. Ay, tsotra ny zavatra atao mpanjaka, dia naparitaka an'ilay izy. Tapitra ilay volomborona, miazakazaka izy. Niverina tany mpanjaka, vita le izy tompoko, mamela amin'izay ianao. Alohan'ny amelako anao dia izao, mandehana miverina, dia sambory daholo indray ilay volomborona, rofo indray dia averena. Nalahelo ilay mpanompo fa saingy izao, lasa izy niverina miazakazaka. Dia nosamboriny daholo izay volomborona azony, indrisy fa kely dia kely tsara raha misy ampahefany no voasambotra. Satria mora ve misambotra volomborona? Tsy mora rakizy. Nitomany ilay mpanompo, dia nakeny amin'ny mpanjaka izy. Dia ozy izy ny mpanjaka. Hitanao, azonao ve ny lesona tiako nampitaina taminao? Fantatrao ve ny zavatra tiako ambara? Eny tompoko, tena fantatro mihitsy fa ay ny tena rehefa miparitaka dia tsy mety averina tsony fa efa lasany daholo. Izay indrindra. Dia izao tandremo tsara ny teninao amin'ny manaraka. Avadibadio tsara ny lela vao miteniteny olona e. Aleo fideranan'ilay olona sy ny zavatra tsara ataony ny zaraina. Eny tompoko, tsy anao ntsony mifona re tompoko fa tsy anao an'izay ntsony amin'ny manaraka. Eny ozy izy ny mpanjaka, mamela anao Hitanareo rakizy, izay ny tian'ilay tompoko sy andinina ambara amintsika. Ny olona ampisaina ozy izy dia tsy mba manamavo ny namany. Ny olona tsy ampisaina ozy dia manamavo ny namany. Fa ny endry kosa dia maninona? Mangina. Aleo mangina. Andeha handray lesona aritsika. Ny lesona ho raisintsika androany dia ny teny malagasy manao hoe ny menina tsy eo aloha ananatra fa ao aoriana eo izy andatsaka. Dia avadibadio tsara raha ny teny avadibadio impito ny lela ozy ny malagasy, izay vao milaza zavatra. Ary maninona moa raha fideranan'ny olona no atao ary ny zavatra tsara ataon'ny olona no resahana. Amin'izay raha miparitaka ohatra volomborona izy dia ilay tsara foana no voaraintsika. Izany rakizy, te hanangan-tanana ho amin'izany ve isika? Andeha atao tanana roa mihitsy raha ohatra ka tianareo ny hanana toetra tsara, tsy hifosafosa namana na hanaratsy namana. Tanana anankiroa dia mikopakopaka hoe. Izay indrindra, andeha hoentsika mbavaka ary.
andriamanitra misaotra no ny teninao, misaotra fa tena nampianatra anay ianao androany, mifona no ny teniteny foana izay mety efa nataonay, amboary izahay mba hiambina ny lelanay, hiambina ny vavanay, tsy hiteny ratsy momba ny hafa fa ny tsara kosa no derainay amin'izy ireny. Amin'ny anaran'i Jesosy no anonanay mivavaka. Amen. Andeha ty irairay ity no iarahantsika hanomana ny fohamampanahitsika andray ny afatra manokana avy amin'Andriamanitra izay hoentiny rahavavy tsara rindra.
teraina manokan'andriamanitra satria afaka tonga amin'izao fotoana manokana izay hitondrana ny afatra ho antsika rehetra ho anao amin'ity androany ity ka alohany andraisantsika ny afatra dia manasanao fa hiaraka anondrika ny loha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, aoka horakofanao ny akanjo-pahamarinanao izay, ary raha handray ny teny avy aminao dia aoka ho fanahy iray no miteny aminay tsiraray avy ka hitondra soa sy fitahiana ho anay ny afatra avy aminao. Tonoina saingatana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany mivavaka izany. Amen. Rehefa maty i Mosesy dia i Josoa indray no vidian'Andriamanitra hitarika ny zanak'Israely hiampita ny rano ahazo ny tanàny Kanana izany. Dia nisy zavatra niseho tao anatin'izany toe-javatra izany. Alaivo sary an-tsainany ny tebiteby satria be da be ny olona tsy maintsy hoentiny Josoa tamin'izay fotoana izay. Ary tao anatin'izany dia tsy maintsy mandrindra sy mandamina ireto zanak'Israely ireto i Josoa tamin'io fotoana io. Tsy maintsy hiampita ny renirano Jordana izy ireo izany. Ary tamin'io rehefa nojerena ilay rano dia toa rano misamboaravoara. Tahaka ny miteny amintsika hoe izao zavatra trehantsika amin'izao. Be dia be ny zavatra izay mety misamboaravoara eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Ary nataon'ny tompo ahy sy ho anao ny afatra izay ampitaina androany. Misy efitra karakaina izay tsy maintsy hialana, hiampitana amin'ny tendrombohitra anankiray izay feno fitahiana, feno zava-maitso, tsy maintsy tonga eny amin'io tendrombohitra io. Izay ny tanjona napetraka. Ahoana ary no hitondrany Josoa ireto olona be da be ireto hiampita, anatapitrisany mihitsy arany voalaza, hiampita ity renirano lehibe ny Jordana izay tondraka rano ity. Ny tantara amin'ny Baiboly izay nosoratana rehetra dia milaza i Paoly fa natao izy ireny, voasoratra izy ireny ho fananarana antsika. Araka ny voalaza amin'ny Korintiana 1:10-12 hoe voasoratra ho fananarana ho antsika izay miarany faran'izao tontolo izao. Raha lazaina amin'ny teny hafa ireo tantara ao amin'ny Baiboly izany dia afaka manome fitsipika izay anampy antsika hijoro mafy hatrany mandritra ireo andro tena misavoritaka izay iainantsika amin'izao vanim-potoana izao. Inona ary ny fitsipika azontsika hianarana momba ny vavaka amin'izao andro farany izao izay ho ampitaina amintsika androany? Ao amin'ny Josoa toko 1 dia milaza fa tsaroany Josoa ny nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany zanak'Israely. Niaraka tamin'ny Mosesy izy tsaroany ilay nankafan'Andriamanitra ny ranomasina mena. Tsaroany ireo mana izay natolotr'Andriamanitra azy ireo isan'andro. Tsaroany ny rano izay niboiboika avy amin'ny vatolampy. Tsaroany ireo fitahiana maro samihafa izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany zanak'Israely. Fa ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao amin'ity andro-androany ity dia izao hoe tsaroanao ve ny sary tsara rehetra izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao? Raha mitondra teny aminao ankehitriny dia te hisintona anao ao amin'ny voalazan'i Davida ao amin'ny Salamo 5:1-2 ka hatramin'ny 5. Andeha manasanao hanokatra amin'ny Baibolinao dia hiaraka hijery isika izay voalaza
ao amin'ny salamo 5:1 salamo 5:1 ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5 no andeha raha antsika mamaky. Rehefa hitanao izany dia hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miderahan Jehova miantsoa ny anarany, atao fantatra any amin'ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony, ataovy ho reharehanareo ny anarany masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an Jehova, mitadiava an Jehova sy ny heriny, ka tsao mandrakariva ny tavany, tsarovy ny asa mahagaga nataony, dia ny fahagagany sy ny fitsarany vavany. Teto dia tsaroany Josoa avokoa ireo fitahiana rehetra izay noraisiny zanak'Israely, noraisiny tenany manokana tamin'ny fiarahana tamin'Andriamanitra. Ary tao anatin'izay fahatserovana izay dia vonina iaino ny tompo i Josoa. Nanokana fotoana iaino ny tompo izy satria fantany fa Andriamanitra tsy miova, ilay Andriamanitra izay mitantana anazy hatramin'ny taloha. Ary tsaroany mandrakariva fa Andriamanitra afaka manao zavatra, ilay Andriamanitra izay mitantana azy ireo. Raha hojerentsika ny voalazany vaky teny tao amin'ny Josoa izay novakiany mpanompon'Andriamanitra teo, tao amin'ny Josoa 5. Josoa 5 dia ny andininy 17 sy ka hatramin'ny 15 dia hoy ny voalazany teny ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary no ny teo akaikin'ny Jeriko Josoa dia nanompony masony izy ka nijery, ary indro nisy lehilahy nitsangana tandrifiny, ka ny sabany voatsoaka dia teny an-tanany. Ary nanantona azy Josoa ka nanao taminy hoe, namanay va ianao sa namany fahavalonay? Dia hoy Josoa, hoy izy hoe, tsia, fa izao dia komandiny miaramilan'i Jehova, ka tonga ty ankehitriny. Dia niankohaka tamin'ny tany Josoa ka nanao taminy hoe, inona no lazainao amin'ny mpanomponao, tombokilahy? Dia hoy ilay komandiny miaramilan'i Jehova tamin'i Josoa hoe, esory amin'ny tongotrao ny kapanao, dia fa masina io tany hijanonanao io. Dia nataony Josoa izany. Nanompo masony izy ka nijery. Izany no nataony Josoa. Ary rehefa nanompo ny masony izy ka nijery, dia nisaintsaina amin'ny fahagagana rehetra izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany, araka ilay voalaza tao amin'ny salamo 5:1 teo. Te hametraka fanontaniana amintsika izay manaraka izao fampianarana izao hoe inona ny saintsainao amin'izao ora sy fotoana izao. Te hanontany ianao hoe inona ny zavatra izay mibahana ao an-tsainao ao, inona no andaninao ny ampampitoana betsaka amin'ny maha-vehivavy ianao. Mety betsaka ny fanandramana izay efa nolalovanao teo amin'ny fiainanao. Mety betsaka ny fitsapana sy fisedrana tsy maintsy natrehnao tahaka n'ireo fisedrana izay tsy maintsy nolalovan'ny zanak'Israely ihany koa. Mety tao ny tsara, mety tao ny mampitomany ihany koa, mety tao ny nampitanondrika anao, fa maro ihany koa ny nampitrakanao, satria ny tenin'Andriamanitra dia teny izay mitondra fiainana eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Fa androany dia manome lesona antsika ny teny izay nentin'i Josoa, ampitainy Josoa antsika, satria izao rehefa nisaintsaina i Josoa, rehefa nanompo ny masony i Josoa, dia vonina iaino ny tompo i Josoa alohan'ny ny andaminany ny fampitana. Ho antsika vehivavy, alohan'ny anaovanao ny drafitrasa rehetra, alohan'ny hikasanao hiatrika toe-javatra anankiray,
dia aoka ianao vonina iaino ny tompo satria raha vonina iaino ny tompo ianao dia ho tanteraka amin'ny fiainanao ny fandresena izay nandreseny Josoa anreto kananita ireto. Koa andiange ho toizantsika ny vaky teny izay nataony Josoa rehefa vonina iaino izy dia inona ny zavatra izay nataony Josoa ao amin'ny ilay teny novakitsika teo ihany dia nisy an'izao teny izao hoe nanantona azy i Josoa, nanantona ilay kapiteny komando miaramila ny Jehova i Josoa. Ary rehefa nanantona azy i Josoa, izany hoe rehefa nitady any Jehova i Josoa, araka ilay voalaza tao amin'ny Salamo 5:1 teo hoe mitadiava ny Jehova sy ny heriny ka tsao mandrakariva ny tavany, dia zao nisy zavatra izay tsy takatry ny saina niseho teo amin'ireto zanak'Israely ireto. Teto izany Josoa dia tsy niazakazaka izy niteny tamin'ireto miaramilany hoe aiza ny fitaovam-piadinareo na hoe aiza ny fomba, aiza ny zavatra azo anamboarantsika lakana hiampitana an'ity ranobe ity. Fa inona nataony Josoa? Niandry ny ambaran'i Jehova izy, niandry ny ambaran'ny tompo, ny amin-drafitra handresena ny kananita izy. Ny lesona izay ampitana zany ankehitriny dia sao hoe tsarovy fa rehefa manantona an' Jesosy isika ka mitady ny tavan'i Jehova dia ho voaomana ara-tsaina, ho voaomana ara-pihetsepo, eny ho voaomana ara-batana hiatrika amin'ny fotoan-tsarotra izay ho vakivakiana satria Jesosy mihitsiny no mitantana azy sy ianao amin'ny tanana kavana amin'ny fahamarinana, mitantana azy sy ianao izy handresy, mitantana azy sy ianao izy hiampita an'io ranobe izay mety misamboaravoara eo anoloanao io. Ankehitriny dia mitarika antsika ny lesona izay nampitainy Josoa fa andramo ka izaho fa tsara Jehova. Nanandrana i Josoa ary rehefa vita izany fiainona fitadiavana an' Jehova izany dia nantsony ny zanak'Israely rehetra, nantsony ny zanak'Israely rehetra nitarika ny fiangonana lehibe i Josoa tamin'izay fotoan'izay hiroso tamin'ny fiekekeloka sy ny fanetretena, fiomanana ho amin'ny fidirana tany ao amin'ilay tany nampanantenana izany. Izany hoe rehefa nanantona i Josoa an'ilay komando miaramila lehibe dia niankohaka tamin'ny tany izy, niankohaka tamin'ny tany Josoa. Ilay mpanoratra vehivavy anankiray izay olo mivavaka dia miteny an'izao teny izao amin'ny bokiny anankiray nosoratany Premier Écrit amin'ny pejy 720 hoe raha lavirina ny avinavina sy ny fitiavatena dia 10 minitra ihany dia ampy hamahana ny ankamaroan'ny olana rehetra. Ny ainan'i Josoa zany zavatra izany. Nanantona tamin'ny mpanetretena an'ilay komandony miaramila i Josoa. Nandohalika izy, niankohaka tamin'ny tany izy, nesoriny ny avinavina rehetrarehetra, nesoriny ny fitiavatena rehetrarehetra dia vonina izy iaino ny baiko avy amin'ny Jehova. Te hamaly ny fitalaonao ny tompo rahavavy, te hamaly ny fitalaonao ny tompo, te hanome vahaolana ho anao tahaka ny nanomeza ny vahaolana ny Josoa ihany koa. Izy araka ny voalaza ao amin'ny Hebreo 13:15 hoe Jesosy Kristy no tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay koa andeha ho raisitsika ny vahaolana izay atolotra indray ankehitriny dia sao hoe fiankekeloka sy fanetretena. Ny fiainam-bavaka mavitrika nananan'i Josoa sy ny firaisany tamin'Andriamanitra dia nampatanjaka ny finoan'ireo vahoaka rehetra izay niaraka taminy. Naneho ny fahavonona ny ankatoa ny didin'Andriamanitra izany
satria araka ny voalaza ao amin'ny josoa toko voalohany andiny fainambe folo dia hoy ny voalazany teny amin'ny anaran'i jesosy kristy hoe izay rehetra andidinao anay dia ataonay ary izay andranao anay dia haleanay. Rehefa tafaray tamin'Andriamanitra Josoa dia tafaray tamin'Andriamanitra ihany koa ireto vahoaka izay niaraka tamin'ireto. Dia inona ny zavatra niseho rehefa avy eo araka raha toisintsika ny eo amin'ny Josoa toko 5:5-10 dia hoy ilay komando miaramila an' Jehovah tamin'ny Josoa hoe esory amin'ny tongotrao ny kapanao fa masina io tany hijanonanao io. Dia nataony Josoa izany ry hava-malala. Nankatoa i Josoa, nankatoa an'ilay komando miaramila i Josoa, nankatoa an' Jehovah i Josoa, nankatoa ny mpisorona i Josoa satria dia niasa araka ny finoana izy, nanao zavatra izy. Te anontany anao androany enao ve ny tompo izay maniraka anao hoe andeha hanatratra izao tontolo izao isika? Satria ao amin'ny Josoa toko 7:4-12 ka hatramin'ny 7:10 ary raha niala tamin'ilay ny hita ny Jordana ny olona ary ny mpisorona nitondra ny fiara amin'ny fanekena, sasary ny seho izany izay zavatra izay. Eo alohany dia inona ny zavatra ny seho? Rehefa nandroso ny mpitondra ny fiara amin'ny fanekena dia nisaraka ny rano tamin'izay fotoana izay. Dia nanaraka avy ao aoriana avokoa ny vahoaka rehetrarehetra ary nankatoa izay lamina rehetra napetraka ireo zanak'Israely irehetra ireo dia avotra afaka ny epitany rano Jordana. Rehefa miaina ny feon'i Jehovah izasy ianao dia heninao ihany koa ny feony izay maniraka anao, ny feo izay mampandeha anao amin'ny toerana anankiray. Koa anio ary amaranana izao teny izao dia manasa anao hanokatra ny fonao ho an'Andriamanitra mba hazahoanao mahatsapa ny fomba entina hitarihan'Andriamanitra ny fiainako sy ny fiainanao. Hanovan'Andriamanitra iarahany manokana amiko sy aminao satria te hiaraka amiko aminao izy. Tsy miova io Andriamanitra izay mitantana ny Josoa io, ny mbola Andriamanitra izay mitantana amin'ny fiainako sy ny fiainanao ihany koa. Tsy ho ela nere, tsy ho ela dia ny vavaka izay ataontsika io dia ho hitanao fa ho tonga fiderana an'ilay Andriamanitra izay mitantana antsika amin'ny tanana kavanana. Ka ny tompony hitahantsika rehetra. Amen. Ofehiny izay afatra manokana no entin-draha vavy tsara rindra izay sy ho famaranana izao fotoana izao dia ny laharan-kira 2:20 efa hivelomako tokoa Jesosy niarahantsika mihira eo am-pitsanganana. Laharan-kira 2:20 ary aorian'izay dia izy vavaka manokana izay ho entin-draha vavy tsara rindra. Efa hivelomako tokoa Jesosy ataoko ny fitiavanao nefa tiako raha izao tontolo izao no andray ny fahasoavanao nefa fantatrao ny alebeko sy ny endrananako Jesosy ampidino eto toy ny fanahinao ampahendry ny olonao Jesosy. Ny fahalalako ny fitiavanao sy ny famonjena tolotrao anamelokay izao tontolo izao tsy lazako ny fitiavanao nefa fantatrao ny alebeko
faejananako jeso ampidinoe tony fanahinao ampahetrinyolonao jeso vavakawapo ohiraony fanaina anafananazy sy ampaherana ariko hitaridalana oresehoanio ny alebeko miaino ny vavako jeso ampidinoe tony fanahinao ampahetrinyolonao jeso iaraka hivavaka isika rainay izay any an-danitro misaotra anao satria te-hampandalo fanandramana manokana anay tsirairay avy ianao koa sokafanay ho anao mpamonjy tio ny fonay diovy izay ho afa-pahotana sasao madio izay ho afa-keloka ary aoka iaina tanteraka ao anatin'ny fanetretena ao anatin'ny fiainam-bavaka izahay tsirairay avy hanao fanandramana manokana ny vehivavy eto amin'ity federasiona Madagasikara foana ity amin'ny fiarahana mivavaka amin'ny fanokanana fotoana manokana izay atokana amin'ny firaisana aminao hanao fanandramana izay ary hizara ny hatsaranao amin'ny hafa ihany koa jesosy malalo mitalao aminao aoka tsy ho diso anjara amin'ny fitahinao izay tsirairay avy ary aoka ho azonay antoka fa mitantana anay amin'ny tanana kavana amin'ny fahamarinanao izay hiaro anay ianao ary fanilo sy fanazavana ny fiainanay ihany koa dia amin'ny anaranao jesosy kristy no irina saingatahana izany vavaka izany amen